eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba momba ampirarintso ho atsika tsiraray avy izay manaraka izao afatra avy amin'Andriamanitra izao indray ny tenako ankehitriny. Mbola isaorantsika n'Andriamanitra lehibe ny fitantanany sy ny fitahiny manokana ka mbola nomeny ity androandroany ity sika izay afatsika mifampahery amin'ny alalan'ity afatra ity. Ny azoko antoka dia izao, matoa ianao mbola ataon'Andriamanitra na velan'Andriamanitra ahita sy hotojo izao afatra ny ten'Andriamanitra izao, dia misy zavatra be tsy takatry ny saina efa nomanin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho raisinao sy ho hitanao zany raha tena mino azy ianao. Ka indrindra no hitomako anao sy anasako anao ankehitriny mba tena olina sy ino fa tsy kisendrasendra ny afanao mbola mahita sy mandre ny tenin'Andriamanitra. Fa tena misy programan'Andriamanitra lehibe mihitsy aho, ka hoy aho hoe raha ao anatin'ny aretina sy fahasalamana ny vatanao amin'izao fotoana izao dia minofa Andriamanitra velona mpanasitrana izao Andriamanitra izao. Raha ao anatina olana, ao anatina fahasairanana, ao anatina fikorotanana ihany koa nefa ianao, dia mino ianao androany fa Andriamanitra ilay Jesosy Kristy Tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty dia afaka hitondra famonjena sy vahaolana ary afaka hitondra ihany koa fitahina lehibe ho amin'ny fiainanao. Zao mantsy ny antony hitenenako an'izany. Za resy lahatra mihitsy fa tamin'ny zava-boary rehetra noharian'Andriamanitra dia anisany nataony niavaka sy nanana ny toerana tena tsara indrindra ny zanak'olombelona. Ambarako amintsika ity am-piandohana mantsy dia ity: ny betsaka ny zava-boary noharian'Andriamanitra. Maro be reny zava-boary zay nataon'Andriamanitra isy, fa anisany zava-boarin'Andriamanitra ihany koa nefa dia itsika zanak'olombelona. Fa ity no zavatra lehibe mahafinaritra. Tamin'ireo zava-boary rehetrarehetra noharian'Andriamanitra ireo dia nanapa-kevitra Andriamanitra fa anamboatra olona tahaka azy, tahaka ny endriny. Io olona noharian'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra io dia izao mihitsy ho voalazany tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesisy no tenin'Andriamanitra ary ovakitsika amin'izao fotoana izao. Genesisy toko voalohany dia manomboka ao amin'ny 9:4. Genesisy toko voalohany ao amin'ny 9:4. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aka izy hantsaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. 9:20. Ary Andriamanitra nitrodrano azy hoe maro farasy miabetra mameno ny tany ka mampanimpo azy ary mandraka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay metsiketsika ambonin'ny tany. Eto zany dia tiako hosariana kely ny saitsika sy ny fifantohantsika hoe tena navahan'Andriamanitra isika zanak'olombelona. Andeha ny afatra hoentiko androany, andeha ampitondraitsika lohateny manao hoe afaka manjaka amin'izay efa voatonona ao antsika isika. Afaka manjaka amin'izay rehetra efa voatonona sy voasoratra ao antsika isika. Isika zanak'olombelona dia nataon'Andriamanitra afaka manjaka amin'ny zavatra rehetra, afaka manapaka amin'ny zavatra rehetra, afaka tena ifeny zavatra rehetra, ary ny Baiboly ary dia miteny hoe mampanimpo ny zavatra rehetra ho anareo. Nataon'Andriamanitra hanapaka ny zavatra rehetra mihitsy ny olombelona izay nohariany voalohany, dia tsy iza izany fa Adama sy Eva. Nataon'Andriamanitra manana ny toerana tena tsara, toerana tena mendrika, toerana tena nafinaritra Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany. Ka eo mihitsiny hoe tena tian'Andriamanitra loatra isika zanak'olombelona ry havana.
ary napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana tsara sy miavaka ary ny toerana tena mendrika indrindra. Zao nefa no izy tsy zao zavatra hitatsika sy ainatsika sy misy ankehitriny zao akoriny no nomanin'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra iainatsika. Tsy zao zavatra mahaverevitra, matorovana, mampamoy fo, makivy, mavalaketraka zay iainatsika taranaka ankehitriny zao. Tsy zao tompoko no nomanin'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra iainatsika, satria ny tarigetran'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra raha namorona sy nahary ny fiainan'ny zanak'olombelona de nataon'Andriamanitra anapaka sy anjaka amin'ny zavatra rehetra. Nataon'Andriamanitra mihitsy hoe ny zava-boary rehetra, ny zavatra noforonon'Andriamanitra rehetra, ny zavatra misy rehetra na ny any anatin'ny rano na ny aty ambonin'ny tany na zavatra misy rehetra de zao mihitsy ny voasoratra io ten'Andriamanitra avakitsika io. Natao anompo ny zanak'olombelona, na hoe natao anaiky ny zanak'olombelona, natao anjakany ny zanak'olombelona, natao fehezi ny zanak'olombelona avokoa ny zavatra rehetra. Nataon'Andriamanitra manana toerana tsara tahaka izany ho mpanjaka mpanapaka ny zavatra rehetra isika zanak'olombelona. Tsy zao mihitsiny, tsy zao zavatra hitatsika, iainatsika, tsy zao zavatra zay atrehatsika sy misy ankehitriny zao. Tsy zao tompoko no nomanin'Andriamanitra iainatsika zanak'olombelona. Fa hoy ateo hoe ny tarigetsan'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra de ny hitondra ny fiainan'ny zanak'olombelona ho amin'ny fiainana tena tsara sy fiainana feny fiadanana. Nampalahelo nefa ny zao araka voalazany tenin'Andriamanitra fa ity fiainana tsara, fiainana mahafinaritra, fiainana tena feny fiadanana, fiainana feny filaminana zay nomanin'Andriamanitra sy nomen'Andriamanitra ho any zanak'olombelona ity de rava sy potika, tsy teo intsony ary niala teo am-pelatany any Damaseva izany. Ny antony de izao noho ny fanekeny Damaseva ny tenin'ilay menarana izay nafetsin'ny nampiasain'ny devoly. Indrindra zany no mila fatatsika androany hoe isaorana lehibe nefa ny Andriamanitra fa na de efa rava sy potika niala teo am-pelantanany zanak'olombelona ary zay fiainam-piadanana, fiainam-pifaliana, fiainana tena tsara, fiainana mamy izay napetrak'Andriamanitra teo ambany fahefany zanak'olombelona izay. De isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra ray fa mbola izy ihany no nitady vaolana, nitady ny fomba rehetra hoe ahoana no fomba ahafahana mamerina indray izany fiadanana, fiainana tsara, fiainana fifaliana ho an'ny zanak'olombelona izany. Rava tokoa izy tamin'ny andro Damaseva, voaroaka niala teo amin'ny sahedenina Damaseva, niala teo am-pelantanana le fahefana afaka manjaka sy manapaka ny zavatra rehetra, potika sy rava ny fiainana, fa nitady fomba Andriamanitra, nitady hevitra Andriamanitra, ka ny fomba hitan'Andriamanitra, ny hevitra hitan'Andriamanitra fa tsara sy mety indrindra ahafahana indray mamerina zany fiadanana sy fiainam-pifaliana eo am-pelantanany zanak'olombelona izany. De tsy nisy afa-tsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, lay zanak'Andriamanitra lay tsokana no nalefa nidina tety ambonin'ny tany, nanaiky nanetry tena Jesosy mba haninona amena indray lay fiadanana, lay fiainana tsara, lay fiainana mamy ho an'ny zanak'olombelona taty aorina. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 4:10 ao amin'ny 7:20 de zao voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona, filazantsara ny Jaona 4:20 7:20 de zao vaky le teny ao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fiadanako no omeko anareo ary ny fiadanako no avelako ho anareo. Averiko ihany ny tenin'Andriamanitra, ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Eto zany ny tenin'Andriamanitra de i Jesosy mihitsiny nanomboka ny teny sy ny laza manao hoe ny fiadanako dia avelako ho anareo. Rehefa tena mazava aminao zany ny tenin'Andriamanitra de izao, Jesosy zany dia nanana fiadanana izy, le fiadanana tsy hanana zao tontolo zao, le fiadanana tsy nisy teto am'izao tontolo zao, le fiadanana avy amin'Andriamanitra rainy. Io fiadanana io de tao am' Jesosy Kristy nisy azy io.
jesosy ny nanana anazy io araky ny teniko hoe tany amin'ny andro Adama sy Eva fony mbola tsy lavo mbola tsy nanota de i Adama sy Eva no men'Andriamanitra ny fiadana ny voaloha tamy zanak'olombelona tety ambonin'ny tany fa niala teo am-pelatany ny Adama sy Eva zay fiadana zay dia naverin'Andriamanitra no men'Andriamanitra teo am-pelatanany Jesosy Kristy teto anefa ny Jesosy Kristy tompo de nilaza tamy fomba ofisialy mihitsy fa io fiadana keo de avelako ho anareo izy tsy hoe navelano an'ny olombelona fotsiny fa fiadanako de omeko ho anareo izy zay mihitsy ny voalazany Jesosy ry havana malala izay manaraka ankehitriny matsapa ny fiainanao koa ve anao am'izao fotoana fa tena hoe tsy miaina am'zany fiainam-piadana zany tsona tsapanao hoe tena tsy afaka miainana fiainana misy fifaliana intsony ianao ao anatin'ny tokantranonao ao amin'ny fifandraisanareo mivady ao amin'ny toeram-piasana misy anao any am'izay zavatra ataonao rehetra tsy mba matsapa fiadanana ianao fa de fiainana fiaino alahelo fiainana fiaino fijaliana fiainana mikorotana fiainanao aty ranomasy fakoviana foana avy any fiainanao androany de samy atso aminao mitongava andao anatona an Jesosy fa izy ihany no mpanome fiadanana izy ihany manana fiadanana ho averiny Jesosy eo aminao io rehefa hiverina ho aminy ianao Jesosy zay mihitsy ny targetsy Andriamanitra raitsika mba amindray ity fiadanana ity ho an'ny zanak'olombelona hoy amintsika tsy nahary ny fiainany zanak'olombelona ho ampaoriana sy ampijaliana Andriamanitra fa nahary ny fiainany zanak'olombelona mba hiadana anana fiadanana zay mihitsy ny targetran'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra ary mbola miteny moa ny baiboly manao hoe tsy sitrako izy Andriamanitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona raha izany tenin'Andriamanitra izany de izao tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy raha mahita hoe reo zanak'olombelona asany tanany olona noforon'Andriamanitra tsy tsika olombelona ingany naniry mba hipetraka eto ambonin'ny tany tsy tsika zanak'olombelona ingany nangetaeta na naniry andeha mba hiainy ety ambonin'ny tany na mba hisy ety ambonin'ny tany fa araky ny tenin'Andriamanitra avakitsy eto amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany manomboka andininy fahinina amby roapolo de mazava fa no ny sitrapon'Andriamanitra no ny tanjon'Andriamanitra no natongan'Andriamanitra namorona sy napisy ny zanak'olombelona ka hoy amintsika hoe tsy tsika mihitsy naniry sy nangetaeta na mba nikasa hoe andeha mba hisy eny ambonin'ny tany na mba hiainy ety ambonin'ny tany ary zay no natongan'Andriamanitra ny teny hoe tsy sitrako ny manao zay mampalahelo na mampahory ny fiainany zanak'olombelona tsy sitrapon'Andriamanitra zany mila resy lahatra am'zany ianao tsy Andriamanitra ny ao ambadiky ny fijaliana tsy Andriamanitra ny ao ambadiky ny fahoriana tsy Andriamanitra ny ao ambadiky ny alahelo sy ny ranomaso tsy Andriamanitra ny ao ambadiky ny faravana sy ny fampitena fa tena marina de zao ny programan'Andriamanitra tompoko matonona ampisy ny olombelona izy de izao mba hitondra fiadanana ho atsika zanak'olombelona nataon'Andriamanitra iaina am'izany fiainam-piadanana izany isika ary tsy hoe fiainam-piadanana fotsiny no ameny Jesosy atsika fa ny am'Jaona toko 10 andininy 10 ankizy de miteny manao hoe zaho avy mba hananan'ny olona fiainana sady hananan'ny olona fiainana be deaibe fiainana be deaibe no natongavan Jesosy tety ambonin'ny tany fa tsy fiainana hoe ao anaty fijaliana tsy fiainana hoe ao anaty ranomaso tsy fiainana hoe ao anaty fangirifirina sy fantrano fa o Jesosy ny natongavako de mba hitondra fiainana be deaibe zao ary ny fanontaniana mipetraka voalohany inona ary no natonga izany fiainana fiain'ny fijaliana fiainana fiain'ny ranomaso fiainana fiain'ny fampitehana fiainana fiain'ny faravana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona izany inona natonga zany eny na de efa nolaza fa olona kristianina sy mivavaka azy le olona de be deaibe no miaina ao anaty fiainana tena mijaly sy ranomaso misy karazan'olona maro tena hoe maniry te amony tena efa manana fikasana mihitsy hoe raha mety amiko de tsy te hiaina ety ambonin'ny tany intsony ohatrany tsy mahafinaritra azy tsony na miaina azy be deaibe ny olona miantso anay telefona maro ny olona no mitalance tena mijaly hoe tena tsisy mamino atsony ny fisiko eto ambonin'ny tany ohatran'ny olona tsy ilaina tsony ahako mety amiko angambany de aleo aho faty fifiry tompoko ny olona ohatr' zany eto amboniny ty tany ty am'izao fotoana de izay no natonga nametraka fanontaniana hoe fa maninona Jesosy no ny teny hoe zaho avy hananan'ny olona fiainana sy fiainana be deaibe fiadanana nomeko an'ny olona fiadanako no avelako an'ny olona fa maninona nefa ndriavana no tsy tsapan'ny olona tsony zany maninona no tsy miaina am'zany tsony ny olombelona na de fampino sy milaza fa kristianina azy inona ny antony zao no natoko 10 ao amin'ny andiny 9
de misy tenin'Andriamanitra anankiray milaza hoe Jaona toko 10 amin'ny 15 de misy tenin'Andriamanitra anankiray zay voasoratra milaza hoe mpangalatra sy Jolay zay rehetra tonga talohako. Averiko ihany le tenin'Andriamanitra, mpangalatra sy Jolay izay rehetra tonga talohako. Eto dia mazava ny fanambarana izay noentin'i Jesosy Kristy, izay tonga talohako tao anatin'ny olona ozy, zany hoe fontsika mbola lavitra an'Andriamanitra, fontsika mbola olo mifahotana, fontsika mbola teo am-pelantanany devoly sy ny fanaratsy. De amparany tenin'Andriamanitra eto fa reny tonga talohan'i Jesosy tao anatintsika ireny, reny fanazy nanapaka tao anatintsika talohany nandraisantsika an Jesosy reny, de zao mihitsy ny fanamparany Jesosy hoe mpangalatra sy Jolay. Ireny tompoko ny devoly na fanaratsy ozy tsika na tsaiko zay andikatsika azy, ireny de amparany Jesosy fa mangalatra sy Jolay reny. Ny ataony de zao nandrava naniba ny fiainantsika zanak'olombelona, noho izany azy no ratsoroko sy valiko zany lay valy le fanontaniana teo fa inona no natonga an'izany hoe fiainana mpino, fiainan'olombelona lasa ao anaty fijaliana, lasa ao anaty korotana, ao anaty faravana, zay zavatra atao rehetratra tsy mety zay zavatra mbekelezanaina tsy misy vokatra, fa inona ny antony natonga zany, fa maninona tonga aminao ny alahelo sy ny fahoriana, kanefa ny tsy sitrapon'Andriamanitra ny iainanao am'zany. De ny valiny de hoe noho ny devoly zay tonga teo amin'ny fiainany zanak'olombelona, noho ny devoly zay manapaka sy nanjaka tao anatintsika zanak'olombelona, no tsy atsapatsika intsony le fiainana tsara sy le fiainana misy fiadanana. Averiko tsara ho azava aminao, noho ny fahatongavany devoly teo amin'ny fiainan'ny olona no tsy atsapahany intsony le fiainana tsara sy le fiainana misy fiadanana. Misy karazan'olona nge maniry tena nanatokatrano fa rehefa tonga anatin'ny fanambadiana izy de manenine. Misy karazan'olona ndray tsy mety mahazo tokatrano mihitsy fa de ahilikiliky ny lehilahy na voafitaky ny vehivavy foana, de lasa ohatrany mamoy fo arkivy ary tsy te araka aman'olona intsony. Fa misy karazan'olona voafitaka miaraka amina olona de bevoka de ariny le olona, de aty taona maromaro aty arina miaraka amina olona anankiray indray de bevoka de voafitaka de arin'olona. Misy karazan'olona ohatrany ary tsy tsapantsony le fiadanana, tsy tsapantsony le fiainana tsara, de kivy sy mamoy fo. Misy olona indray ary hitako hoe maniry mpa hanana vola, maniry mpa iaina am'zany hoe fiainana mpa manana maizy azany, anana ny vola, anana ny arena, fa saingy tsy miadana ratokatrano, tsy miadana ra-pitiavana, na taizana aretina marary tena tsy mba miaina amin'ny fiainana ohatry ny fiainan'ny olona rehetra, fa aretina no mikiky ny tenany, aretina mamatotra ny vatany mandava taona, tsy mba manana fiainana hoe mba salama ohatry ny olona rehetra. Ary ny olona reny anko totriny ty teny hoe tsy mavita ny ninona mikoroka ny vola fa tsy mavidy ny fahasalamako. Firifiry re olona mandany arena, mandany vola mba ho salama, fa de misy aretina mikiky ny tenany, misy aretina mitaiza ny vatany, de misy aretina mandra-pahafaty azy ny sasany. Betsika ny olona nohatry zany, de araky mifahavali-panontaniana nataoko teo zany hoe noho natongavany devoly teo amin'ny fiainan'ny olombelona, noho natonga ny olona tsy mahatsapa intsony, zany hoe fiainana misy fiadanana sy fiainana tsara izany. Zao no torevitra teneniko amintsika, aza ataotsika taky ny angano na arirarira ny fiainotsika sy ny fahafantarantsika androany fa tena misy ny fanaratsy na ny devoly. No aza ataonao mampatahotra anao anko ny fandrenesina izany hoe mbola misy fanaratsy na devoly manapaka ao fiainan'ny olona, matoa tsy tsapantso za fiainam-piadanana na fiainana misy fifaliana izany. O Jesosy mantsy manao hoe ny devoly tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary endringana, ka raha mitany ara-bolanao Andriamanitra, raha nanome vola ho anao Andriamanitra, tsy nanome vola ho anao Andriamanitra mba olanina amin'ny aretina na olanina ihany koa ireglena olana. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Andriamanitra nge tsara fanahy Andriamanitra nge fitiavana raha tsy zany fe isika mpanota zay olombelona ratsy fahiny azy de mbola nomeny atsika Jesosy Kristy lehilahy tokany
ho maty teo amin'ny azo ijalina na nitsatsaka ny rany ary maty jesosy ka nalevina ary nitsangana ny sanakany an-danitra de io jesosy kristy mihitsy no nilaza tamin'ny fomba ofisialy hoe andeha hiakatra ho any an-danitra ahako amboatra fitoerana ho anareo a ry havano ratso atsika tao aloha mpanota isika kanefa de izao na de nanana zany hoe fiainana ratsy mpanota izany ary isika tany aloha de mbola nanomanana Andriamanitra fiainana mandrakizay. Zany ilazako amitsika hoe fitiavan'Andriamanitra, tiatsika Andriamanitra ka hoy amitsika hoe raha nanome vola ho atsika Andriamanitra tsy hoe olanina amin'ny aretina na olanina amin'ny olana, tsy manao an'izany Andriamanitra. Hoe misy olona hoe isaky ny misy karazan'olona isaky ny miditra ny vola, mba misy vola maromaro tonga ho fiainana de tonga ny aretina, tonga ny olana, na simbasimba ho azy ny fotsiny fananana, tsy ahoana de misy fasimana, simba ny fiara, mba nazo fiara izy fa simba, mandany ny volana, mandany ny arenana, ary mety misy an'izany eto ianao zay manaraka io hoe isaky ny metsika de simba foana ny fiara sasatry ny mandamy vola, isaky manangona vola kely ianao efa misimisy de rava misy fasimbana ndray ny fiara de lasa ndray ireglena sy anamboarana zany. Ka iny ny fanontaniana mipetraka ara de hoe faharoa, ahoana ary no ahafantarana na hoe alalana mbola misy fanaratsy na de vola eo amin'ny fiainan'ny olona iray na ny kristiana. Ahoana no alalana zany? Ahoana ny ahafantaranao? Ndraindray mantsy ohatry ny hoe misy karazan'olona manamaivana, na misy karazan'olona mety hosorena, na misy karazan'olona tsy te ino zany fotsiny tsotro zao izy fa ny fahafantarana de rehefa mivavaka, rehefa miditra-piangonana de an'Andriamanitra zay fiainako ekeko tompoko afa izao ny aza tonono mazava ny teny Jesosy tonga talohan Jesosy tao anatsika tao de mpangalatra jiolahy. Ohatra zao any marika toko 5 any ange de misy tenin'Andriamanitra mazava be mihitsy ao filanizantsara marika toko 5 de ozy ny tenin'Andriamanitra tonga tao am'le tanàna anankiray tao Gerasena Jesosy. Rehefa tonga tao am'ty tanàna ty zao Jesosy de ambara amin'ny baiboly fa nisy lehilahy anankiray tao izay nofatorana fanahy maloto, legina mihitsy ozy voalazy ny 5 ny fanaratsy tao anatin'ity lehilahy ty. Io fanaratsy io zao rehefa nahitany Jesosy tonga teo Jesosy de zao mihitsy ny voalazany tenin'Andriamanitra ny 10 ary ny fona mafy taminy izy mba tsy roahana hiala tam'izany tany zany. Zany hoe tefo zao ny fanaratsy tao anatin'ity lehilahy ty zay nampahory azy andro maro, fotoana maro, noketsaina fanahy maloto ary tsisy olona natazona ny lehilahy tena fatorana ny tanany sy ny tongony fa de ny tapatapahany sy ny torotorony ary tsisy olona nafolaka anazy. Fa rehefa tonga tao amin'ny toeran'io Jesosy, nandalo tao amin'ny toeran'io Jesosy de nahita ity lehilahy ty izay nampijalian'ny fanahy maloto de nanomboka ny fona tamy Jesosy ny fanaratsy tao anatin'izany zazalahy izany. Ny fona taminy ka nanao hoe azaroana, zany hoe devoly zany hoe de mahafantatra mihitsy fa fandroana ihany no ampy hampiala azy eo anatin'ny olona. Averiko tsara ilay 10 mba hazava amitsika. Ary ny fona mafy taminy izy mba tsy horoany Jesosy hiala tao am'le tany. Zany hoe raha fandiniako azy zany de zao tsy te hiala tao amin'ny faritra misy an'ity tanàna ity mihitsy ny devoly, ekeny tsy maintsy hiala anatin'le olona izy satria horoany Jesosy, mahafantatra izy raha vao eo Jesosy tsy maintsy androaka. Ke eo indrindra zany no amaliko ny fanontaniana hoe ahoana ny alalanao azy fa mbola misy fanaratsy na misy fanahy maloto manapaka amin'ny fiainanao. Aza ataonao taky ny masorena, aza ataonao taky ny hoe ohatry ny hoe tsy mety aminao ny andrenesanao zao afatra izao, fa raha iso fitiavan'Andriamanitra anao mba hisokafa ny fahalalanao androany. Matitoko fa 7 manomboka 5 ka hatramin'ny 20 de miteny manao hoe ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara, fa ny vo no amatarana ny azo. Ny ahafantarana zany sy ny alalana tompoko fa mbola tena misy fanaratsy na de voly manapaka ao anatin'ny olona de izao raha Jesosy reriny ao anatisika de votsara ao avokany, ho avy hitona fiadanana izy, ho avy hitona fiainana be dehibe izy. Fa zao kosa ny teneko amitsika, raha vao mbola ao le devoly zay apara ten'Andriamanitra raha vao le voratsy ny azo ratsy de voratsy no entina ny devoly de zavatra ratsy no ataony. Ka ny ahafantarana zany fa mbola misy fanaratsy na devoly anatin'ny olona de voalohany indrindra aloha miseho amin'ny alalan'ny endrika fahotana foana. Mitondra ny olona nota na de mitondra titra kristianina
na manana andraikitra ao anatin'ny fitoeram-piangonana misy azy le olona na milaza fa efa hoe mpino manana an' Jesosy anatiny ara le olona fanontaniana apetrako tompoko ity tsy izy Jesosy hitondra ny olona anota fa ozy ny baiboly manao hoe zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly zay voalazany Jaonina voaloha toko 4 raha mbola misy devoly eo anatin'ny olona dia sarika ny olona anota foana ny devoly ka hoy amintsika zany firifiry am'le olona milaza fa kristianina sy mpivavaka firifiry am'le olona milaza fa mpiditra-piangonana tompoko fa tena mbola misy fahotana iainana tsy afaka amin'ny fahotana kanefa ny tenin'Andriamanitra ao Korinthiana 4:15 haitsika tsara ny tenin'Andriamanitra fa raha misy olona tonga atao amin'i Jesosy Kristy dia na novain'Andriamanitra ho tonga olona vaovao le hany anatiny mihitsy le olona vaovao satria ny fanahany anatiny novaina olona vaovao voalohany miova ka rehefa miova ny toe-panahiny olona dia ny olona mandresy fahotana ny olona manohatra fahotana tsy lavo fahotana tsony ny olona fa raha mbola ao anatin'ny olona ao le fototra le fanahy mampanota ny olona de tondra ny olona anota foana izy zay zany ny alalanao voalohany fa mbola misy fanaratsy na devoly ao anatin'ny olona zao nefa ny no mila fatatsika tsy misy olona manota izany ka eken'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay araka hipetraka aminy na inona fanamboamboaratsika sy fanamarinantsika tena mialatsiny ako fa tsisy olona eken'Andriamanitra ho any an-danitra mihitsy ny fanahany raha ohatra mbola manota ohatra am'izany mbola manaratsy mbola manameloka ny hafa mbola manao tsintsinina ny hafa mbola mangalatra mbola miteny ratsy mbola mitsikery mbola mifosa mbola be de be ranke no sasany manenjika ny hafa fotsiny ataony fa ratsina nke tsisy fanamasina ny aprisika atsika anenjika tsisy fanamasina hitondratsika mbana ratsina hitsara ny hafa fa de hoy amintsika zany nivony amatarana ny azo tompoko jerevy tsara aza manaiko voafitapitaka tahaky ny Eva isika fa de nio tsara ny fiainatsika androany aza mana maromaro tena ihany ko namboamboarina fotsiny fa raha mbola ao le devoly zay foto mampanota de hisarika atsika foana izy ampiasa sy ampiseho ny mampanota azy kanefany tsy eken'Andriamanitra ho any an-danitra mihitsy ny olona manota ary tsy afaka andova amin'ny fiainana mandrakizay faharoa tsy misy olona mpanota izany tompoko ka afaka hoe andray valim-bavaka izy kanefa sady manota ka na ivavaka ohatry ny ahoana ary anao hitanao sy hiantso amin'Andriamanitra sy igogogo hitomany Andriamanitra mba hampio vahoany olako vonjeo tena tahio Andriamanitra nke mpeny vavaka mpamaly vavaka arozy mihitsy ary ny tena any amin'ny filazantsara ny liko atoko 20 Andriamanitra ozy mamerary ny olom-bofidiny zay mitaraina amin'ny andro amanalina mamerary ny Andriamanitra ho azay mitaraina amin'Andriamanitra omen'Andriamanitra rariny le olona fa saingy izao firifiry re olona tsy mahita ny rariny firifiry re olona tena mijaly firifiry re olona tena tsy mahatsapa valim-bavaka tahaka ny ohatrany hoe tapina ve sofin'Andriamanitra sa tahaka ny hoe tsy mihaino azo ve Andriamanitra kanefa ny Andriamanitra de zao voalazany baiboly Andriamanitra na de mbola tsy miantso ary tsika de fa iaino atsika sy amaly atsika izy fa maninona nefany no tsy tsapatsika valim-bavaka satria raha mbola ao le devoly mampanota zay misarika atsika ho any amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy de sady hosakanany ny lanitra no tsy avela ny aina fiaina misy valim-bavaka isika tsy ho atsika mihitsy le zavatra mba iritsika sy mba ilaitsika any amin'Andriamanitra Jaonina toko 5 de manambary Andriamanitra tsy mihainy mpanota ozy fa zay mivavaka amin'ny sy manao sitrapony ny enony zay le Jaonina toko 5:3 tsy mihainy mpanota Andriamanitra fa zay mivavaka amin'ny sady manao sitrapony ny enony kanefa firifiry ny olona am'izao fotoa zao tsy mety matsapa izany valim-bavaka zany mihitsy tsy mety matsapa zany hoe Andriamanitra mihainy vavaka anazy zany fa vaovao mafaly ary ny ambarako aminao de ity na de teo ara nefa zany fanaratsy na devoly zay nanapaka atao anatsika ka nitondra atsika tamin'ny karazana fahotana de hoy amintsika Jesosy tompo de mpanafaka izy afaka ho resy tosika sorava ny asany devoly zay manapaka fiainatsika tahaka ny lehilahy tao Gerasena ao Marka toko 5 io noroany Jesosy Kristy fanaratsy ary de niala tanteraka ato anatin'le lehilahy afaka tanteraka zany lehilahy zany ka hoy aminao zany Jesosy de afaka hitona fanafahana lehibe ho atsika mba afahatsika indray manapaka sy manjaka eo am'izay fanjara voasoratra ho atsika izany koa hoy avitsika amaranako ny afatra de hoe mamaraparana ny taona 20 tsika afaka iverina anjako sy anapaka ao am'izay anjara voatendry efa nomanin'Andriamanitra soratan'Andriamanitra ho atsika isika ka nidery sy niaja ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina
amitsika rehetra ny fiadanana ndaotsika ivavaka petrao fatra maranao tananao na petrao fatra fonao mandoly fa ivavaka isika rainay be fitiavana le Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mamindra fo amin'ny olona rehetra izay nanaraka amin'ny fandaran'Androany ianao niza marary niza manana olana niza mandalo fahasairanana niza matsapa misy mamatorany devolona amin'ny fanaratsy Andriamanitra amindro fo izy tiako ny herin'ny aretina sy ny asana fanaratsy miala ny herin'ny olana amin'ny fiaina sy ny tokantrano ny ary ny ara-bolana voanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany tsofina rano ny marary rehetra de sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ikasika ny aretin'ny olona ny herin'Andriamanitra hanafaka ny olona Jesosy Kristy androany amin'ny anaran'i Jesosy amen de tain'Andriamanitra tompoka rahasoa antsika rehetra eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana Refi androndrakely